Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ilay tompon'izao rehetra izao. My top 5 mialatra kotomamonjy. Izay indray no ifampizarana amintsika eto amin'ity androany ity. I mialatra kotomamonjy no isantatra azy. Fa ity fandaharana vaovao ity dia mety ho hitanao matetitetika eto amin'izao pejy izao ihany. Izany hoe izarako amintsika ireo hira 5 ankafiziko indrindra amin'ny mpanakanto anankiray. Ara-pilazantsara mazava ho azy. Ka i mialatra kotomamonjy dia anisan'ny mpanakanto izay efa nitorina nandritra ny 5 taona zay tamin'ny alalan'ny hira. Ary marobe ny hirany fa ireto hira 5 reto zany no hozaraiko amintsika amin'ity anio ity. Ny eo amin'ny laharana faha-5 dia misy ilay hira izay mitondra ny lohateny hoe Jesosy no tsy mivadika. Tanoany amin'ny faha-20 taonako tanoany no nahenoko an'io hira io. Ary tamin'izany fotoana izany sendra niaraka teo izay mpinamana maromaro dia tonga dia nisy namanay anankiray niteny izy manao hoe tena tiako izay hira izay zoky-tahinao izy. Kopakopa tanana ho an'ny hery ao amin'ny akany fa izy no niteny izay fehezanteny izay. Dia tsy mbola tena haiko ilay hira tamin'izany fa ny hainao hoe ahoana koa izany hira tena hoe tiany be izany. Dia rehefa nihainao an'izy dia lasa nankafy an'ity hira ity ihany koa. Ary any amin'ny faraparany ihany dia misy ilay teny hoe tiako loatra ianao Jesosy izy, ninona malaza sy andrianina eto an-tany tsy ataoko ambony noho ianao. Tiako loatra ianao Jesosy, ny olombelona miora miovaova, ianao tsy mba mivadika. Andaony enotsika kely izay izy zay. Tiako loatra ianao Jesosy, ninona malaza sy andrianina eto an-tany tsy ataoko ambony noho ianao. Tiako loatra ianao Jesosy, ny olombelona ny mora miovaova fa ianao tsy mba mivadika. Izay le raha hoe Jesosy no tsy mivadika. Fa izay omeko ny laharana faha-4 kosa dia ilay hira ny mialatra kotomamonjy mitondra ny lohateny hoe amafisiko ilay dina. Ity hira ity koa dia marobentsika no mahay azy. Ary tena mafonja dia mafonja ny afatra ao anatin'ny tononkira. Eo amin'ny refrain zao dia misy an'ireo hoe Jesosy, inona no nataoko anao, no indro nafonao ahy hatramin'ny ainao, ny atom-poko tsy anginao izy, amafisiko ilay dina, ianao rery tompo no fiainako. Ary ny atsarovako io hira ihany koa akoatran'izay tononkira izay sy ny itiavako azy dia satria tamin'izay tany ambanivohitra be mitondra fiangonana tany amin'izany commune antsoina hoe Manaratsandry, any Marovoa ihany misy izany tanàna hoe Manaratsandry zany dia nampianarin'ny vadiko ny Dorcas dia nafinaritra be ny nanaovany zareo azy tamin'izay fotoana izay dia anisan'ny atsarovana ny hira koa. Andeha enotsika kely anie izay hira izay Inona no nataoko anao, no indro nafonao ahy hatramin'ny ainao, ny ato-poko tsy hangina, amafisiko lay dina, ianao irery tompo no fiainako. izay ary le hira hoe amafisiko lay dina. Fa izay omeko ny laharana faha-3 kosa amin'ireo hira rehetra izay efa navoaka ny mialatra kotomamonjy dia le hira mitondra ny lohateny hoe sofateo ianao Jesosy. Io hira io dia tena mandona. Sofateo ianao Jesosy malalo, fialofako, vatolampy sy hery ho ahy, tsy anatahotra ny fo satria eo ianao miaro sy manampy. Dia izay hira izay ny laharana faha-3, andeha enotsika kely koa izay hira izay. Ny tafiotra ka saikana fotray, nandifotray ny onja ny famoizako, dia indrianao Jesosy sy fanahita ka nampitsotra ny sandrinao mba hamonjy ahy. Sofateo ianao Jesosy malalo, fialoko vatolampy
izay le hira hoe sofa teo ianao Jesosy. Fa omeko ny larana faharoa kosa dia hira izay ahafantarantsika ny miala rakoto mamonjy rehefa jerevanao any amin'ny YouTube any dia efa misy millions de vues mihitsy izany hira izany a. Dia le hira mitondra ny lohateny hoe tiako loatra. Tsara dia tsara ny tonony ary izay no itiavantsika azy. Any anatinatiny ihany dia misy an'ilay hira hoe fa mbola atoky ianao, hifikitra aminao, tsy misy mahavita anay afa-tsy anao ry Jesosy ty, nively rano izay ataonay aminao zay a, tsy hivadika aminao zahay, mandraky izay dory. Asa raha mba tsapanao ny heriny sy ny afonjan'izany izany, fa rehefa miran'izany izany ianao dia tena tonga dia vavaka fanoratena vita ho azy mihitsy a ny firahana ilay hira. Ary misy souvenir kely ho zaraiko koa satria io hira io a dia ainy ny zanako mirahavavy tsara hatramin'ny voaloka hatramin'ny farany mihitsy, ka dia tena atao irainy zareo foana. Dia atsiarovako azy ireo koa ity hira hoe tiako loatra ity a. Andao enotsika kely koa ny sombony. Ny fiainanay matony voatre dia notahianao, na ny sedra mahamay menjehina azy indraindray, dia tsy lavo fanijo ianao no ny adoanay, ka mbola toky anao hifikitra izay zany lira efatra zay ankafiziko indrindra. Fa eo amin'ny larana voalohany zay omeko ny larana voalohany kosa dia le hira izay mitondra ny lohateny hoe omeolaka ny fiderana. Inona ny antony? Satria io hira io dia be dia be mihitsy ny tantara ao ambadika io hira io teo amin'ny fiainako. Raha tsy laza fotsiny afa-tsy ny hoe nandritra ny efataona voalohany izay nitondranay fiangonana dia isaky ny alahady dia ataonay foana tao anatin'ny fiangonana izany izany. Ary nisy 10 mihitsy izay nianaranay fiangonana rehefa manao an'io hira io dia tena mahafinaritra be. Fa ny ankoatran'izay a dia tena hoe manafaka rehefa misy olana na misedra zavatra sarotra manahira-tsaina dia misy fotoana alefako mafy be io hira io dia enoko dia tena tsapako mihitsy le hoe misy olana ve ovahany zany, ny aretina ve sitraniny io, fahakoviana tsisy zany, fa ngiry firina ho foanany avela ho anjakany fifaliana Jesosy no iady fainao angina omeolaka fotsiny ny fiderana. Dia tena mahagaga fa tena misy fitsarana mihitsy mientin'le hira rehefa vita miaino sy mihira an'le izy ianao miaraka amin'ny miala rakoto mamonjy. Dia ireo zany hira 10 andao enotsika ity hira voalohany ity. Misy olana be no mitanondrika anao, asakivy mitraka zereo Jesosy dia mivava, asa velandresy anao ny adi-panay, aoreno ny finoana fa Jesosy enge eo foana, ka ho iaho hoe zay olana be aretina be straniny vakivine sisane firino foanany avela ho anjakany fifaliana Jesosy miaty fenao angina omeolaka ny fiderana omeolaka ny fiderana omeolaka ny fiderana omeolaka ny fiderana. Dia izay zany ro hira 10 izay ankafiziko indrindra nomeko ny larana voalohany ka hatramin'ny larana fahadimy any tarika miala rakoto mamonjy. Tsy hoe ireo ihany akory no hirany miala rakoto mamonjy izay haiko fa maro be, fa ireo ihany aloha zany no notsongaina nomena izay hoe top 5 izay tamin'ity an'io ity. Fa ny tarika miala rakoto mamonjy dia manao toro aty Eropa amin'ity taona ity amin'ny volana mai izany, ka andalo any Suisse izy France, Italia ary Allemagne. Dia ampatsivokoana kely fotsiny daty. Dia izay arariavana ny vaovao samihafa momba ny miala rakoto mamonjy sy ny top 5 niaraka tamin'ny pasteur Tahiraka. Dia mirahasoa antsika rehetra dia ho an'Andriamanitra ny voninahitra amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.